Jaona toko voalohany. Tamin'ny voalohany ny teny. Jaona toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana zao zavatra ary zao na dia iray aza. Izy no nisiam-piainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Mijoro vavolombelona i Jaona mpanao batisa. Nisy lehilahy nirahan'Andriamanitra, Jaona no anarany. Izy tonga ho vavolombelona hanambarany mazava mba inony olona rehetra no ny teniny. Tsy izy nefa no ilay mazava, fa tonga ho vavolombelona hanambarany mazava ihany izy. Tao ny tena mazava, zay mahazava ny olona rehetra, tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, dia ireo izay tsy nateraky ny rà, na ny sitrapon'ny nofo, na ny sitrapon'ny olona, fa naterak'Andriamanitra. Jesosy, Andriamanitra tonga nofo. Jaona toko voalohany, andininy 4:40 hatramin'ny 5:20. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika, ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny iray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Jaona nanambara azy ka niantso hoe, izy ilay nolazaiko hoe, zay avy ao aorianako, dia efa tonga eo alohako, satria talohako izy. Fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra, dia fahasoavana anampy fahasoavana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana, fa ny zanak'alahy tokana, zay ao an-tratran'ny ray, izy no nanambara azy. Manambara an' Jesosy amin'ny jiosy i Jaona mpanao batisa. Jaona toko voalohany, andininy 7:10 hatramin'ny 9:20. Ary zao no nambaran'i Jaona, raha ny jiosy naniraka mpisorona sy levita avy tany Jerosalema, ankaniny aminy mba anontany azy hoe, iza moa ianao? Ary nilaza marina izy ka tsy nandà, fa hoy ny filazany, tsy izaho no Kristy. Ary izy ireo nanontany azy hoe, ahoana ary? Elia va ianao? Fa hoy izy, tsy izy aho. Lay mpaminany va ianao? Fa izy namaly hoe, tsia. Dia hoy ireo taminy, iza ary ianao mba hitondranay valiny ho any amin'izay naniraka anay? Lazainao ho iza moa ny tenanao? Dia hoy izy, izaho dia feony miantso mafy any anefitra hoe, ataovy mahitsy ny lalan'i Jehova. Isaia 40:7, araka izay nolazain'i Isaia mpaminany. Ary iraka avy tamin'ny fariseo ireo. Dia nanontany azy ireo ka nanao taminy hoe, nahoana ary ianao no manao batisa, raha tsy ianao no Kristy, na Elia, na ilay mpaminany? Jaona namaly azy ka nanao hoe, izaho manao batisa amin'ny rano, fa eto aminareo misy anankiray izay tsy fantatrareo, dia ilay avy ao aorianako, ary tsy mendrika many fehikapany aza aho.
Zany zavatra izany dia natao tany Betania any andafiny Jordana izay nanaovan'i Jaona Batisa. Manambara fanondronan'i Jesosy i Jaona mpanao batisa. Jaona 1:9-20. Noho ny ampitso dia nahitan'i Jesosy avy manatona azy Jaona, ka dia hoy izy, indro ny zanak'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Izy ilay nolazaiko hoe misy lehilahy avy aorinako izay efa tonga eo alohako satria talohako izy. Ary za tsy nahalala azy, fa mba haseho amin'ny Israely izy, izany no niaviako manao batisa amin'ny rano. Ary Jaona nanambaraka nanao hoe, izaho nahita ny fanahy midina avy any an-danitra tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny. Ary zaho tsy nahalala azy, fa izay naniraka ahy hanao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe, izay ho hitanao idinan'ny fanahy sy itoerany, dia izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Ary nahita aho, ka dia nanambara fa izy no zanak'Andriamanitra. Jesosy misafidy ireo mpianany. Jaona 1:15-20. 15-20. Jesosy nisafidy any Andrea sy Petera. Noho ny ampitsony indray dia nijanona Jaona sy ny mpianany roalahy. Ary nijery an Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe, indro ny zanak'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra roalahy ireo rehefa nandre azy niteny dia nanaraka an Jesosy. Ary Jesosy nitodika ka nahita azy manaraka dia nanao taminy hoe, inona ny tadiavinareo? Ary hoy izy roalahy taminy, Raby, izay atao hoe raha dika mpampianatro, aiza ianao no mitoetra? Hoy izy taminy, avy fa ho hitanareo. Koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany. Ary efa tokony ho ora 10 tamin'izy izay. Andrea, rahalany Simona Petera, no anankiray tamin'izy roalahy izay nandre ny tenin'ny Jaona ka nanaraka an Jesosy. Izy no nahita ny Simona rahalany aloha, dia hoy izy taminy, efa nahita ny Mesia zahay, izay atao hoe raha dika ny Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'ny Jesosy izy. Ary no nijery azy Jesosy, dia hoy izy, ianao no Simona, zanak' Jaona, ianao hatao hoe Kefasy, izay atao hoe raha dika Petera. 17-20. Jesosy nisafidy mpianatra roa hafa, Filipo sy Natanaela. Noho ny ampitso dia te hiala ho any Galili Jesosy, ary nahita ny Filipo izy ka nanao taminy hoe, manarà. Ary Filipo dia avy any Betsaida, tanànan'i Andrea sy Petera. Filipo kosa nahita ny Natanaela ka nanao taminy hoe, efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany, dia Jesosy, zanak' Josefa avy any Nazareta. Ary hoy Natanaela taminy, momba mizava-tsoa va avy any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy, andeha izaho. Jesosy nahita ny Natanaela avy manatona azy, dia nilaza azy hoe, indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Hoy Natanaela taminy, ahoana no ahafantaranao aho? Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, fony tsy mbola niantso anao Filipo, dia hitako teo ambanin'ny aviavy ianao. Dia namaly Natanaela ka nanao hoe, Raby ô, ianao no zanak'Andriamanitra, ianao no mpanjakan'i Israely. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, moa ny nilazako taminao va fa hitako teo ambanin'ny aviavy ianao no inonao? Hahita zavatra lehibe noho izany ianao.
Ary hoy koa izy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona.